Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny tsiambaratelon'ny Aladi. Nivavaka ho an'ny Tery i Ruth. Nenito Margaret, nanasara matoro Banger. Tokony hitondra ny zanakamba nandeha amin'ny sabotsy. Afaka mandeha ve a? Mba lazao eny azafady. Indrisy fa tsy mety zany. Nampanantena Andramatoa Milera fa andeha hilalao miaraka amin'ny zanaky ny rahavaviny ianao. Tsy tiako anefa zany. Alako izy na ahoana na ahoana. Andehany amin'izay tiako a. Ruth, makanesa ianao amin'ny efitrano fa ny efitra fa niovy ianao. Tsy miraharaha zany a. Raha ny marina dia niasa saina momba izany i Ruth. Niankohaka teo am-pandriana izy ary nitomany mafy. Ruth, inona no olanao? Raha tsy fanahy indray a, mbola tia avy mpiandry tsara. Nenito Margaret, heverinao ve fa hamela izy? Azo antoka Ruth raha tena manenina ianao ka mangataka famelan-keloka amin'ny Jesosy Tompo, dia hamelanao izy. Nivavaka i Ruth. Nangataka famelan-keloka tamin'ny nenitoany ihany koa izy. Natory tamin'ny feon'ny fieritreretana madio izy avy eo ary niandrandra ny ampitso ampientanentana. Mikasa ny andeha ho any amin'ny toerana miafina tany anala i Ruth sy Philippe. Niainga alobe i Ruth sy ny anadahany. Raha jerena ilay wingwag matevina tao amin'ny kirihitra matevina dia toy ny mahazatra. Nisosa teo amin'ny varavarana i Philippe nefa nivoaka avy hatrany. Misy olona ao! Mivoatao! Tranona io! Tsy mila ny tranonao mahantra kely tahak'io a. Afaka manamboatra trano tsara lavitra noho io a. Ankizy lahy nanao lobaka tota sy pataloha rovitra no nivoaka nandady avy tao amin'ilay trano kely. 10 taona teo eo izy. Tia azy avy hatrany i Philippe sy Ruth. Lasa namany akaiky i Tery. Nozarain'izy ireo tamin'ny sakafony ary izy dia nampiseho azy ireo zava-miafina maro tany anaty ala. Afaka nianika hazo tahaka ny gidro i Tery. Tsy nisy hazo lava loatra izany taminy. Zay Tery a! Manify loatra iny sapany iny. Tapaka ilay sapakazo ary nianjera tamin'ny tany i Tery. Tsy tafahetsika. Ruth, heveriko fa mbola velona izy. Mitery taminy fa hitady fanampiana. Natahotra ny amin'ny Tery i Ruth ka nivavaka hoe Jesosy Tompo, aza vela ho faty Tery. Fa tiako lazaina aminy momba anao mba ho tonga ondronao izy. Tonga ihany ireo mpanampy. Napetraka tamin'ny mpitandremana i Tery ary nentina ho any amin'ny hopitaly. Ruth, heverinao ve fa ho faty Tery? Ho hitanao amin'ny tantara manaraka ny toyiny. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.